Eo an-tampon'ny tilikambo lakolosy izahay. Rosy faritra Vladimir vohitra Semenovskoy fiangonan'ny Aoaledy. Ny tilikambo lakolosy biriky dia misy ambaratonga 3. Avy amin'ny lapiazo ambony amin'ny tilikambo lakolosy no ahitanao lavitra. Mijoro eo amin'ny gorodona hazo vao vita izahay. Ity misy tohatra hazo. Hidina izahay. Midina ny tohatra hazo vaovao izahay. Miakatra amin'ny ambaratonga manaraky isika. Ity ambaratonga ity koa dia vita amin'ny hazo fisaka, natao vao haingana. Ny gorodona hazo dia sy mifanaraka amin'ny varavarana ivelany. Ny fifanimbiasana dia tokony ho ambony kokoa. Eo amin'ny sisiny ambany amin'ireo ny biriky ireo. Fa ny fifanihana dia natao tamin'ny toerana sy mety. Andao any amin'ny ambaratonga ambany. Hitatsika indray ny gorodona hazo. Misy gorodona hazo eto ambany. Ary eo taminy dia misy valindriana hazo. Ny gorodona hazo roa dia natao vao haingana. Sy misy famantarana ny tohatra biriky. Nahoana ny mpanao maritrano no namolavola ny tilikambo lakolosy nisy tohatra? Ary gorodona hazo ihany no hitatsika. Tsy misy famantarana fa nisy trano biriky teto. Ny nicheze dia vita amin'ny rindrina biriky. Kely sy marivo loatra ny nicheze. Sy hisy famatorana azo antoka ho an'ny rairainy. Andao hidina. Manaraka ny tohatra hazo indray. Tohatra mideza be. Sy mety ny miakatra sy midina tohatra toy izany. Nidina avy tany an-danitra hoety an-tany isika. Apetaka miolkolika ny hazo. Tena nokasaina tokoa ve izany nandritra ny fanorenana. Ny tilikambo lakolosy dia misy tokotanin-kazo 4 vao vita. Mandritra izany fotoana izany sy misy valindriana biriky. Sy misy tohatra no manina ho any ambony koa. Nahoana ny sy nisy valindriana sy tohatra teo anelanelan'ny tiera tao amin'ny tilikambo lakolosy rosiana? Nanadino fosiny ve ny mpanao trano? Sa izany natao?